ka noho izany dia zao mandrositsika ry zareo tena miteny aminareo ary nareo mpikambana rehetrarehetra amin'ny sadeka azy ireo amin'ny firenena hafa zay vao tonga teto Madagasikara fa ozy izy hoe Madagascar est en chantier, Madagascar mandroso, Madagascar tsy napozinay ozy izy hoe ohatran'izao le Madagascar. Fivokarana ny lalam-beniko dana omaly zay somary maromaro ny olona nany hoe tsy azo bika hoe inona ny ataon'le vahoaka eny ozy izy sasany dia fahitako azy sotra vitsiny hoe efa hoe planina mitondra fanjakana angamba n'ilay testa raha izay mila azy hoe andro alatsinaina fitokana avriana olona maro be ohatr'ireny ny fantany teraka amiko mitifizako ny fomba fijeriny sasany hoe inona ny samandrarany ireny olona ireny no alatsinainy andro famokarana ny tafavory misy aveny amina toerana ohatr'ireny zany ilay événement mety hoe tsy natao pikiry fa nanindry zareo mihitsy natao andro alatsinainy le izy dia re olona tonga teny misy ampiariana maro be zany bila fotsiny fa naleo mijoro teny nanoana nanotrona n'ireny zavatra dia normal be raha ohatr'izao le toe-kare satria misy karazan'olona zany eto tsisy activité fa manenjika zavatra mirano fotsiny dia efa manarakarak'izany be resaka sehampamerana zany ara-politika Madagasikara atiako anehoana hevitra kely hoe mety tsy tovy fijereko ngamba ny olona hoe somary lasa piso ihany ny fanoherana matosy tafavoaka amin'izao raha fotoana teo mety en'olona fanjakana fotsiny fa tsy dia misy fetraka loatra safiana ny aminy tsika zany manohatra olo marina fa tsy manohatra olo diso zay zany le izy raha isika olo marina izy dia fomba fahamarinana no anoherana azy fa tsy aresy azy tsika raha mbola andalany rasitsiny satria olona tsy mandalany rasitsiny no izahantsika toerana amin'ny alalan'ny rasitsiny mety akolaka angamba izay satria ohatry hoe lasa incitation au désordre raha ohatra ka hoe vatanina le izy hoe amin'ny fomba tsy ara-dalana ny mpitondra ny tsy miraharaha dalana zany ary efa test reny ny mpanao gazety nefa vingaina olona imason'olona mampian'izany le malagasy ny firenena milaza izay tiany lazana ary rapitro vadika mainka an'izany malagasy ny manampahaizana ny professeur rehetra mihitsy nefa vingavingaina mason'olona dia vita amin'ny fialan-tsiny sotra mampanontany tena zany zavatra zany ka raha ohatra ka mbola avatambazina zany karazana loatra dia ho sahirana etsika fa toy ihany ny asa andeha monindreo olon'ireo misaotra indrindra tompoko misaotra anao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra izay mpandrosoantsika ihany izay antso vonimbonina aloha hatramin'izao aloha mbola tsy tonga izay raha andraso raisitsika ny antso ary aloha miarabanao avy avaratra ny aloha miantso matasika ny fiainan'ny firenena tiako anehoana hevitra kely ary eto dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra amin'ny resaka hoe téléphérique azadintsika fa moyen de transport fotsiny tompoko ny téléphérique dia transport par câble zany hoe eny ambony fotsiny le izy fa tsy etỳ amin'ny arabe tsotra amin'ny bus zany fa tsy hoe io no hirahiraina hoe mandroso mahita amin'ireny ny firenena mandroso dia mandroso tiako tapitra teo zany na vita zavatra zany hoe fitondrana tapitra teo raha miteny koa tsy hoe manohatra raha miteny tsy hoe manohatra fampandrosoana hoe nareo zany dia miteny foana tsara ny avitana zavatra fa zay ve le essentiel vita zany iny misy sokajin'olona sibilena vita zany iny fa iza ho aiza ny fahasalamana azadiny fa misy ny fampianarana azadiny fa misy ny fandriampahalemana rano sotro madio ny jiro izay ao anatiny za moa mbola manana an'ilay taratasy velo rano mihitsy ako ao anatiny taoko hoe 5 premier velo rano mihitsy mba ny hirahiraina tamin'izany aiza le tafanantenana ary ny fitondrana firenena tokoa mitodika amin'ilay mpitondra mihitsy ny eto
tsy vitan'ny fampahataranareo taitra kely a dia aleo kely anao kely an'ity zay dia anao tolo kely anao azao kely anao azao kely dia manotanita kely tsy toeta toko akory fa aiza le projet mazava satria dia tena mampalahelo miverana firenena mihaino antsika mihaino vahoaka mihaino ny olona izay miresaka dia ohatrany hoe tsika eto amin'ny firenentsika indray no malahelo mitaraina tompo mangatakaty nefa tsika ny tokony hianaka eto amin'ny firenentsika mampalahelo mahita an'izany satria dia incompétent le mpitondra antsika ary eto dia mitodika amin'ireo membre en gouvernement ary ministra satria mino fa mba olona mianatra ihany izy ireo mba mahafantatra hoe ino lalana tokony hitondrana le firenena fa nefa manaraka ny boky ny avy any amin'ny présidence moa zany tsy mahasambo teny tsy aiza nanao fitaniana nareo nanangan-tanana nareo nantsoana nareo teo nanangana tanana vanana mihitsy nareo teo nanao fianiana fa tsy atao teo fotsiny tompoko ireny fa tena mba dinio tompoko vita teo le oeraoera fa mba dinio amin'izay hoe oetinay ty firenentsika jusqu'à 2028 mandahanareo satria ny olona zay ho avy eo ary raha nakialo koa raha tsy dia efa andray fako no raisiny eo fako satria dia potika le firenena sotra mankasitraka anao ihany koa tamin'izay fanehoan-kevitra izay andimby izay andimby eo ary tsy maintsy vangongon'ny trosa sy ny rihatra moa zany ao anatin'izay zay tratra farany zay le hoe fitenenana hoe mamay zay tratra farany ny hafa no manao ny ataony saka nataony ka nikary ny voatapa-drambo ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay ndao resika ny antso manaraka miarabanao salama tsara inao tia mbo manambola ihany dia ahoana ny fandehana mba aleo fitaraina na be mihitsy raha nga fa tena présidence adika eo mba jereo raha nga le vahaolana delestage tena mijaly le olona tena mijaly efa président ianao zao zay ny antso foana hoe président malagasy ohatrany tsisy ny ena fa zao efa présidence adika mety efa ho tonga amin'izay ny afatra dia mba atsoro tafoka ny sadika reo mba hampandry fahalemana ny aty ambanivohitra amin'ny asan-dala efa tsy vita ny tafika malagasy ihany dia atso ny tafika ny sadika andamina dia antso avy amin'ireo mpanao politika ireo petrapetra kely amin'izay fa tena tikatokana fotsiny ny président dia efa tonga ny tafika ny sadika lamindamina kely amin'izay aloha fa efa plein pouvoir moa zareo efa sady président Madagasikara président sadika ka milamindamina amin'izay fa enjakentsana zay fa mba manao antso avy mamena ny antso avy amin'le telefony fa tena miverina enjana zay mihitsy tena mijaly mihitsy raha nga le olona misy adiny telo adiny efatra ve tapaka le jiro zay fa makasitraka betsaka kolafema makasitraka anao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay ary tena marina zany satria dia tena mampikilainy be sy ny maro tokoa io resaka fahatapahan-jiro io raha miresaka amin'ny amin'ireny toerana fanamboarana fitaovana elektronika ireny ianao dia manontany andreny olo ireny inona ny tena antony fahasimbana betsaka loatra izay voaray anareo dia anisan'izany vokatry ny fiovaovan'ny herinaratra moa zany miaka midina avy eo tapakatapaka dia miverina tapaka eritrereto hoe eny amin'ny fandrina ianao zany tapakatapaka ny jiro mandra-piavinao makeny amin'ny fitaovana rehetrarehetra nalan'ny prizy miverina tapaka indray ny jiro zany rehetrarehetra zany dia mahasimba n'ilay fitaovana asa onerany jirama impiry avoeny re zany rehetrarehetra zany da aloha raisitsika hatrany ny antso miarabanao mariabanao morondavany mena be ihany ty Brian miarabanao dia ahoana fandehany foto-drafitrasa tena manana ny hahavolentany no azo antsoina hoe manara-penitra any amin'ny firenena mandroso toa ny Amerika, Chine sy ny sisa no ahitana an'izany ary anisan'ny sarobidy de sarobidy ny akora andrafetana azy ireny mifanohitra amin'izany ny fananganany zavatra ataon'izao fitondrana zao eto amintsika mamiratra jerena fotsiny fa sandoka daholo izy ireny midika izany fa feno fitaka ny ao ambadika foto-drafitrasa vitan'arivo ariary ohatra dia avadika $1,000,000 tsy tambo isaina vetivety eo izany le paikady maloto sy tsotra
fampiasa angaronana ny paosim-bahoaka sy io ativilaninao io. Nankaiza ny 200 millions de dollars azo tamin'ny fasimaitso alala. Taoko ty kianja Sonjombe isiany no natolotra ho kepohin'ny vahoaka tamin'izany. Aiza ny ampahany be indrindra, nakaiza. Ka na teleferika io, na ity le autoroute ankalazaina fatratra am'izao ty, sy ny sisa, diaoka hazava, tsy miovan'izany. Ataon'ny fitondrana lahara-pahamehana ireny satria tombotsoany manokana lehibe de lehibe. Ary aza hadino ao anatin'izany ny fanaovany ho vaindohan raharaha ny politika ny fampahantrana anao vahoaka io. De tsy mety tonga saina. Nefa tsy mety hamiratra. Fa de zao tsika lasa lavenina zao. Sonta tompoko. Mankasitraka anao ihany koa. Mankasitraka anao nitondran'izay tsara ho fantatra teny misy sainana ihany koa zany satria izay ihany koa no maha olombelona antsika dia afaka misaina, afaka mandinika ihany koa ny amin'ny zoran'ny tongotra fa tsy dia tena hoe andeha arak'izay tiany dia volan'ny lalabe mikodana moa zany. Raisitsika ny antso manaraka, miarabanao. Miarabanao efa tafiditra somatsara ianao a? Lasa indray ianao nefa nenao efa tafiditra. Fa mananjara izay tafiditra afaka maneho hevitra ihany koa mahakasika ny toetra raha-pirenena moa zany eto amin'izao fotoana izao. Izay anisan'ny mangingina daholo amin'izao aloha ireo tranga rehetrarehetra fa na izany ara-fo azontsika ihany ny Boeing 777 manahoana ny fitohizan'ny raharaha mahakasika an'ireny tapitra hatreo ve izay anisan'ny resahanareo moa hoe efa eto ny FBI dia ohatry ny mampime ihany rehefa mieritreritra an'ireny toe-javatra ireny. Mieritreritra an'ilay izy dia ohatry ny lasa ihany ny saina hoe efa eto ny FBI dia iza moa zany ny atongavana eto, iza moa zany ny anaovana fanadihadiana eto, motsynareo mpitondra sy mpitondra fanjakana izay eo toerana tsy mipanohatra velively akory no atongavana eto dia ohatry ny teninareo efa tonga eto ny polisy akanay efa tonga eto ny zandary sambotra anay ohatr'izay ane ilay izy izay tena mampime moa zany fa dia efa volombelo mipiasa mibainga voavadika miandro mibainga hivadika tsika dia ho hitantsika hoe tena hoe tateraka tokoa ve zany rehetrarehetra zany. Raisitsika ny antso manaraka. Miarabanao. Salama tsara, ianao manahoana? Tomasina. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehana afatsy Tomasina raso afatsy Tomasina. Alefa so avy hatrany ary ny tafa sy ny dinika fa efa tafiditra somatsara ianao. Ny fistenenina hoe 2009 président Ian Rajoelina no mitondra teo a. Maheno anao tsara. 2009 izy a nanomboka nitondra teo. Dia ohatrina ny mba trosan'ny malagasy nefa ohatrina ny trosan'ny malagasy nefa mba nefainy. Dia ohatrina ny volan'ny Ukraine koa tao anatin'izay ampitahana reo betsaka sa kely karaha betsaka zany ny trosa ampidiriny tsy mety zany le hoe fikatanana satria maboaka sosa ny firenena izy. Inona moa zany hoe firenena hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy mandroso mihitsy ny Madagasikara na ohatra maboaka sosa zany zay zany ny tena marina aloha. Ny manarakaraka zany reo le mampitandro filaminareo mba hieritreritra ihany satria reo ny zaraka malagasy any keo raha mba ty hitroatra ny olona dia firindreo amin'ny basy andefasana lacrymogène zavy dia mba olona maneho hevitra dia firinao. Enga manelohany hoe zavatra mba tiako teneniko kely fa dia fa zay mba faneho-kevitra aloha zany fa dia fa mampalelo mahazo an'ilay firenena tsika. Roa amby 20 taona zao tena tsy nahita an'izany tena hoe fiadanana zany fa dia resaka olana foana ny zavatra ienana. Mankasitraka anao na izany na tsy zany ao anatin'izany tsy ataontsika mahakivy zany ary inoko fa tsy ianao izay anisan'ny tena hoe raha aman-dreny akory no atoro voanjodiana ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa mbola mikatsaka hatrany sika izay tombony sy ny fahazotoana izay mbola ny ampandrosan'ny Madagasikara. Ny fositra ve tsy ambolembo vary ny nanao tsy mety ve
no tsy ampandroson'ny Madagasikara moa zany a fa de hoentina mbavaka eo ambony mandrakariva moa zany ny ampandrosonany Madagasikara resika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra somatsara aty Mazanga io sy tapaka ny jiro aty aminay fa de efa mangetaeta de miantso amin'izao fotoana zao tapaka ny jiro de le stage manara-penitra ny tiako tongavana mahakasika le hoe fodrafitrasa manara-penitra eto Mazanga misy trano polisy vao navitany zao fitondrana zao le forotaona zay tsy mety tokanana satria fiain'ny fisira vakivaky be daholo ny rindrina tena baribaritra mivaikandrina ampitana azy eo misy an'le panneau solaire napetaka de tamin'ny valomaritra de lasa le filopenena manara-penitra de nisorona ndray le panneau solaire tsy hay hoe lasa izy otry Mazanga zany zao tena mandro filavolo satria mifandria-pahalemana ty adana sito mahery tsy miasa le miasa be zany le fitondram-panjakana satria maro loatra ny sito mahery de zay ngamana te manara-penitra zay zany zava-misy aty Mazanga am'izao de ny manaraka mahakasika le resaka hoe filohan'ny Sadeka Rabe Voninahitra satria malazo anivon'ny Sadeka fa tsika Madagasikara ny lehibe voalohany fanaovana kolikoly tsisy entité na gendarme na polisy na fitarana na izy hoe tsisy resaka kolokolo miditra amin'ireny an'izany de malaza ary lancé izy mahazo diplôme izy satria mahay mitatana mahay mampahatra amin'ny malagasy de ny tiako tenenina andevoaka malagasy de zao atsika ny tomponatoka tamin'ny mampahatra tia satria atsika ianareo moa fa tsy zahay satria zay tena mpanosatra amin'ny farany ianareo nanoanoana azy reo milaza azy fa hoe mampara isika miaraka amin'ny andravelona ianareo mampahatra n'ity firenena ity de anareo no tsy neona tian'Andriamanitra satria filoham-pirenena tsy mahay mitatana fitondram-panjakana tsy miomana no nitondra n'ity firenena ity de miangazy atsika malagasy ibebaka fa sazon'Andriamanitra satria filoham-pirenena tsy nanao fianianana tamin'ny alalan'ny fitondran'ny baiboly no manao fianianana filoham-pirenena amerikanina Donald Trump amin'ny alalan'ny baiboly nanaovana fianianana satria zay le laïcité zay le matahotra an'Andriamanitra ka ty filoham-panjakana ty na ny fiangonana azy enjehany efa paralysé zao ny FLM ny Anglikanina fa ny FJKM zay niaritra ny joro amin'ny fahamarinana enjehana de miangavy anareo filohan'ny FJKM vaovao mba tsy ho paralysé tahaka nyty amin'ny tahaka an'ireo fiangonana sasan'ireo maka sitraka anao ihany koa amin'izay fanehoan-kevitra izay ary zay mihitsy ny zavatra olana eto amintsika eto ilay ministra ny fitsarana zay nanatrika an'iny synode lehibe iny zay nitenen'izay hoe aoka ny fiangonana tsy hiditra ao anatin'ny raharaham-pirenena de ohatra ny lasa ny sainao hoe fa ny fanjakana ve sy ny politika maloton'ny fanjakana ve zany afaka miditra anatin'ny tontolon'ny finoana ihany koa na finoana iny io na finoana iny de ohatrany hoe mivilana ihany zany rehetrarehetra zany satria raha ny tokony ho isy ny rariny hitsiny no jerenany raha mbola nitongotra ny mandeha amin'ny tany milolono milolony lanitra de ny hoe tokony ilay fiangonana ny fahamasinana mihitsy aza ny tokony hitataratra ao anatin'ny firenena saingy ny olana de ny hoe rehefa milaza ny fahamarinana ny voalazan'izany ny mpitondra fiangonana na izy io na izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe verina foana fa fahavalom-bahoaka ary mpanohatra ny fitondrana sy ny fanjakana any hoe fitondrana zany hatreto aloha de mbola mahafiatoka tanteraka zay atao hoe mbola zanaka dala ny resana anazy ka roviana re zany mbola iandren'le iara iombona amin'ny kisovy zay vao iodiny saina hoe tena nanao tsy nety tokoa re nandany liba tamin'ny arenany ray tao anatin'izay fotoan'izay ndao ra isika ny antso manaraka miarabanao ento dika mba ilesaka kely kay de tsy mandeha amin'ny FM moa izy ty mandeha tsara ka mandeha tsara karaha ohatra ia maheno anao tsara tonga de alefaso ny resaka ia rehefa tafiditra soma tsara de aza miandriandry intsony fa tonga de miresavy hatramy fa vatany voavoray ny antsonao de efa tafiditra ianao zay resika ny antso manaraka miaraba tompoko de ahoana ny fandehana teny kely fotsiny hoe makasika an'ilay fitondrana ty efatra amin'ny voalohany iny efa tsy mety tsy amin'ny voalohany iny efa hitatsika ny resaka alabato hitatsika ihany koa fa izy hatramin'ny voanidirany te de efa olona mizaka sopirenena vahiny zany tsy possible mihitsy ampandrosoan'ny Madagasikara mampalahelo be le toetrainy tena hitantsika voaka malagasy fotsiny hoe isika mananjanaka
andao a hoentanina ny ampotika ndao ekena ho an'ireo mpitsara nareo a mananjo tokony analan'ny olona eo amin'ny seza ny soanareo ny manakajy an'io satria zavatra nataony tena tsy mety. Fianoana an'ilay ravavy teo iny fotsiny aho hoe andaotsika aiara entana analan'ny olona io ao fa raha zao no mitoy a dia ho fatirifaka tsika vahoaka malagasy. Amin'izao ny fitadiavana asa tena enjana be ny mpangalatra manao ny ataony a nefany a ohatrany hoe izy nefa miteny mandroso tsika nefa mandroso mihemotra ny vahoaka mailona mifaty matimaty fatany izy nefa mahita tsika mbola milamina tsika vahoaka malagasy. Teny fotsiny zany andao tsika hiara entana ho an'Antananarivo na zay aty amin'ny faritra andao tsika irahina analan'io eo fa raha io mbola mipetraka eo dia ho maty tsika. Mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay ary izany zavatra rehetrarehetra izany matoa ny renim-pianakaviana izay atao hoe tompon'ny kenina ny antsipiriany ao tokantrano izay no efa mitaraina dia nidikan'izay fa miatraika anaty vilany sy ny any akoditra mihitsy izay fahorim-bahoaka izay raha isika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra somatsara lasa indray ianao nefa ny anao efa noraisiko somatsara dia ahoana ny fandehany miarabanao mbola bria ihany ty mena be ndao ary zatsisy zany na ho toy ny nofinofy ny fampandriam-pahalemana eto Madagasikara satria dia ireo ny miaramilatsika mety tandro ny filaminana voataiza sy voavolavolana ny Ramatoandro Rajoelina ho toy ny mpamosavy malemy lohadika ka tsy mahafantatra hafa-tsy ny manripaka ny malagasy piray firenena aminy. Saotra tompoko. Mankasitraka anao izay mihitsy moa ilay teny malagasy izay mpamosavy malemy ny ao an-trano iray no aripaka sahala amin'ny fitantanam-panjakana amin'izao fotoana izao moa zany manao mpamosavy malemy mihitsy satria dia ny malagasy rehetra atao amin'iray no ripaka am-pitoerana raha tsy tratra ny famosaviana ny sasany ihany koa tratra ny resaka hoe olana tsy fantatra mazava ny amin'ny hoe fahafatesana isan'izany sy ngianana manokana ao anatin'izany ny be ny tanànan'ny talatany volonondry izay efa nalaina ihany koa moa ny findainy izay nanovana fanadihadiana ihany koa mahakasika an'iny antony tena hoe nahafatesan'ity tompona ndraiky mpanjakana ity na izany naty zany andeha tsika ho atsidiko aminao sahady ny dia ahoana ny fandehany raha pitso alarobia izay resantsika indray ny tontolo fanabeazana eo anivon'ny tokantrano betsaka ny olana iainana ao anatin'izany tokantrano izany ny herisetra isan-karazany maro amintsika ihany koa tsy mahafantatra ny tena hoe zony tsirairay avy na ny lana ny vavy ao anatin'izany hoe tontolon'ny fanambadiana izany betsaka ny samy teny kanefa ireny rehetrarehetra ireny dia ho mamiadana sy vai marary anaty ihany koa ka na ompitserina aza maharary ihany reny sady mahamenatra ka tsy maintsy ho resantsika atao anatin'ny fandaharana raha pitso ny fotoanantsika miaraka amin'ny vahiny avy eo anivon'ny trano arzo iresaka mahakasika an'io hoe raha tokantrano io fandahozana ndraikitra ihany koa inona ny lalana mifeny tsirairay avy ao anatin'izany izay no azo resahana ao anatin'izy iny tsy palotra kely ihany zany rehetrarehetra zany tsetsatsiaritra sahala amin'ny jaborana tony fa ndeha hiverina ao anatin'ny varavarankeliny resadresaka sy ny dinidinika ao anatin'ity andron'ny talata isisika ny resaka mahakasika ny sadaiky teo ihany koa ireo atao hoe olana maro samihafa ny herinaratra izay anisan'ny nisy mpitokoana natany Toamasina tany nandratrana mpianaka ary teo ihany koa ohatra zao ny resaka hoe olany rano eto izay zakany tsirairay avy ary tsy eto Antananarivo na ny tany Toamasina irery ihany misy an'izay olany herinaratra izay hatrany Mahajanga ny Antoliara eo ihany koa saika an'ireny voaparitany enina dia tena hoe nahita mafaitra sy nahita mangidy nangeroka lavitry ny atao hoe tangena mihitsy noho izay resaka fahatapahan-jiro izay tsy zaka satria raha miala ohatrany ianao zany tapaka jiro miditra ohatrany ianao tapaka ny jiro rehefa miala ohatrany ihany koa nefa ny ianao tonga ny rano verina ohatrany ianao lany ny rano zany rehetrarehetra zany inona moa zany ny ainana dia lany goaika salan'ny bozaky ny baren'i Madagasikara etsy Mahamasina moa zany ny laharaha-pirenena sy ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao teny misy isaina zany rehetrarehetra zany kanefa ny anaovana antso avy tsy visaka tsy sasatra ihany koa ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe ivereny kely aloha
ilay fianianana vita ivereny kely aloha hoe avy aiza ny fahefana nomenanareo ary miverena kely aloha fa sao dia any amin'ny lalana tsy izy no iverinareo fa ho fandrosoana avereny kely eto toerana ihany koa eto Madagasikara aty afo amin'ny tany ny tongotra dia mibanjina tsy mbola tara raha izao ianareo vao manenina ny amin'ny zavabita ary tsy mbola ho tsiny ihany koa raha izao ianareo vao hiala tsiny amin'ny tsy fahombiazanareo ary indrindrindrindra ihany koa mbola tsy tara raha izao vao hitsinjo tanteraka napa-kevitra ho an'ny vahoaka malagasy raha tena eloka ibaboana mbola hody rariny fa ny rariny itompona zary eloka dia samy misaina samy mieritreritra ny tsirairay avy ao anatin'izany hoe iza re ho amin'ny rariny itompona ve isika sa ho amin'ny eloka ibaboana ndao ibaboka ny amin'ny atao hoe tsy mety natao tsy ho amin'ny mpitondra irery ihany fa ireo anisan'ny atao hoe zay servô ao anatin'izao fitondram-panjakana zao ihany koa manolo-kevitra iza manolo-kevitra ao anatin'izany any président ihany koa satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy eo ihany koa ilay mpanolo-kevitra eo ihany koa nefa président ny amin'ny ziroziro-po sy ny atao hoe mokondoha zay ananana ihany koa dia ny hoe tia ny mety amiko zany rehetrarehetra zany dia mila saina sy heverina ihany koa amin'izao fotoana izao